ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika ry havako malala hatratrity talata fahafito ny volana jona ity. Ny mofinaina voalahatra antsika anio dia ny jaona toko faharoapolo. Jaona toko faharoapolo andiny fa 7,000 ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Fakitsika amin'ny ranon'i Jesory avana izany mofinaina izany. Ary rehefa hariva n'ilay andro voalohany amin'ny herinandro raha voarindrina ny varavarana ny angonan'ny mpianatra noho ny fahatahorany ny jiosy dia tonga Jesoly ka nitsangana teo afovoany dia nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Ary rehefa nilaza any izy dia naseho ny azy ny tanany sy ny lany vony dia faly ny mpianatra raha nahita ny tompo. Ary hoy indray Jesoly taminy, fiadanana ho anareo tahaka nany raha ny ray ihany no anyrahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza any izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina. Na elikiza no avelinareo dia ho voavely izany. Ary na aniza kosa no tsy avelinareo dia tsy ho voavela izany. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny faha 12 ary rehefa nilaza zany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina. Ary rehefa nilaza zany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina. Tsy de teny andin-tsoatra masina vaovao amintsika loatra ry havana zany ty zany satria isaky ny misy asa-pifoazana na asa sy fampaherezana dia anankiray amin'ireo teny izay fanorinana ny asa sy fampaherezana ity eto am-pelantanantsika ity. Efa hatramin'ny andron'ny fifoazam-panahin'ny tany Soatanana fahizay no efa nampiasaina ity andininy ity famaky isaky ny anorina ny asa sy fampaherezana, zany efa mihoatra ny 20 taona no any nefa ny aina ny fiangonana ny hevitro toy ny teny toy. Fa na izany rehefa marala dia zara mofinaina ho antsika izy anio dia andeha ho alalentsika misimisy kokoa. Ary rehefa nilaza ny Jesoly dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina. Raha mamaky ny bokin'ny Jenesisy toko 2 andininy fahafito isika rehefa koa malala dia avy hatrany dia mazava amintsika ny dikan'ilay teny hoe nanisy fofinain'i Jesoly. Nanisy fofinain'i Jesoly. Jaona dia milaza fa ao amin'i Jesoly no misy ny fahariana vaovao. Jesoly ilay fahariana vaovao na tao amin'i Jesoly nahariana indray ny olona rehefa simba ny fahotana izao tontolo izao satria nanota niala tamin'Andriamanitra. Ny Genesis toko 2 dia manazava manao toy izao manao hoe tamin'ny olombelona Andriamanitra dia niteny manao hoe raha mihinana io voankazo io ianareo zany hoe raha mandika ny didin'Andriamanitra ianareo dia ho faty tokoa. Dia nodikain'ny olombelona zany didin'Andriamanitra izany. Ary rehefa nodikain'ny olombelona zany dia niteraka fahafatesana ho azy. Niteraka fahafatesana ho azy. Marina loatra fa tsy ilay fahafatesana ara-batana lay mety ho hitantsika ankehitriny no ambaran'ny bokin'ny Genesis fa lay tena fahafatesana ara-panahy. Lay fahafatesana lay tena maha olona mihitsy zany hoe lay fifandraisana tamin'Andriamanitra. Rehefa nalota ny olona dia tafasaraka tamin'Andriamanitra ary izay no atao fahafatesana. Tafasaraka tamin'Andriamanitra, tafasaraka tamin'ny olombelona mpiarabelona tahaka azy ary tafasaraka tamin'ny zavaboary. Paoly dia manazava an'io amin'ny Romanina toko 5:12 hoy izy, tahaka ny diran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana. Zany hoe ny olombelona rehefa koa malala rehefa nanota dia tafasaraka tamin'Andriamanitra ary dia nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana. Fa rehefa nitsangana tamin'ny maty kosa Jesoly izao neto dia izao rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia avy hatrany dia nanolotra ny fanahy masina. I Jaona dia milaza fa ny fanakaiky be ny Pasika sy ny Pentekosta. Lioka no nitantarany amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly 10 andro teorinan'ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty vao nomena ny fanahy masina. Fa i Jaona kosa mitantara raha vantany vao nitsangana tamin'ny maty Jesoly ny Pentekosta ny Jaona zany dia mifanao herinandro amin'ny Pasika. Zany hoe raha vantany vao nitsangana tamin'ny maty Jesoly dia nanome ny fanahy masina ka niteny hoe raiso ny fanahy masina.
Ary io manamarina ny tenin'ny Paoly am Romanina toko fahaenina ny hoe niarana tsangana tamin'ny maty isika mba andehanantsika amin'ny fiainam-baovao. Zany hoe raha avantany vao nitsangana tamin'ny maty Jesoa de nandeha tamin'ny fiainam-baovao koa itsika. Ary zay ny dikan'ity teny ity hoe tena nisy fofinainy Jesoa. Rehefa nanotany olona ka maty noho ny fahotana dia rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesoa tena nisy fofinaina indray. Tahaka ny tany amin'ny Genesis toko faharoa ny fahafito hoe raha vitan'Andriamanitra ny olombelona ary Andriamanitra nahary ny olombelona tamin'ny vovotany de nasiany fofinaina mahavelona de tonga olombelona. Saingy le olombelona no arian'Andriamanitra amin'ny Genesis toko faharoa de maty ny fahotana. De simba ny fahotana zany hoe maty. Fa rehefa nitsangana tamin'ny maty kosa Jesoa de io indray fa namerina nahary ny olombelona ary tena nisy fofinaina azy tahaka izay nataon'Andriamanitra ray tany amin'ny Genesis toko faharoa de io Jesoa fa namerina na nisy fofinaina indray ary de tonga olombelona velona fiainana vaovao lay olona. Saingy ampy ve ny hoe velona isika? Tsy ampy zany. Satria raha velona isika zany hoe maty noho ny fahotana tao amin'ny Genesis toko fahatelo de nandritra fotoana ela zay de maty. Fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesoa de nanisy fofinainantsika de tonga olombelona. Saingy zao raha ny velomin'ny tompo isika tamin'ny alalan'ny fitsanganany tamin'ny maty de iza no milaza amintsika fa tsy hanota intsony tsika. Tahaka ny trano anankiray zay ohatra atao hoe maloto dia rehefa nidiovina indray mandeha iza milaza fa tsy mbola olo-totsika indray mandeha indray de izao zay ny tsy neken'Andriamanitra intsony. Tsy tian'Andriamanitra itsika hiverina hanota intsony. Tsy tian'Andriamanitra itsika ny hiverina ho amin'ny fahafatesana fanondrony intsony dia nomeny atsika ny fanahy masina. Lay fanahy masina zany dia lay fanahy izay mitoetra na lay Andriamanitra mitoetra tao anatintsika ka mahatonga atsika ho velona mandrakizay. Zay dika le teny hoe zay rehetra mino ahy dia tsy ho faty fa ho velona mandrakizay. Omeny Jesoa fofinaina mahavelona de izao ampitoeriny eo ny fanahiny de manana fahavelomana mandrakizay. Ny fitsakanan'ny tompo tamin'ny maty mahatonga atsika ho velona ao aminy. Fa ny fandraisantsika ny fanomezana ny fanahy masina aty anatintsika mahatonga atsika ho voatahiry amin'izany fahavelomana sy fahadiovana izany. Raha tsy eo ny fanan'Andriamanitra de mety miverina manota indray isika. Fa ny fanan'Andriamanitra ato anatintsika ny mahatonga atsika ho marina sy ho masina ary ho madio lalandava eo anatrehan'Andriamanitra. Raha tsy eo ny fanahy masina dia mety miverina manota indray isika. Mety ho latsaka ao anaty fahakampanahy indray isika. Ary mety hiverina indray ny tantaran'ny Genesis toko fahatelo. Mety hiverina fanondrony, mety hiverina fanontelo. Fa izao rehefa velona isika nasiany Jesoa fofinaina mahavelona ho andin'ny faharoa amby roapolo de izao tsy naverana ny hanota intsony. Tsy tiany hanota intsony. De izy manao hoe raisy ny fanahy masina mba tsy hahampanota anareo intsony. Zany hoe lay fanahy masina raha vao manala izay nomen'ny tompo atsika dika teny hoe rehefa nilazana izy de nisy fofinaina de nampitsangana antsika tamin'ny maty ka tonga olom-baovao. Fa izao miteny izy hoe raisy ny fanahy masina. Io zany ny antoka mahatonga atsika ho velona mandrakizay eo aminy. Lay fanahy masina zany no mpiantoka na mitahiry ilay fahavelomana ny raisitsika tamin'ny alalan'ny azo fijaliana sy ny fandresen'ny Kristy ny fahafatesana. Lay fanahy masina zay no raisitsika io no mahatonga atsika matohitra ny fahotana. Io no mahatonga atsika mandresy ny fahotana ka velona ao amin'ny tompo. Araka ny teny ao amin'ny filazantsara andiny toko faha 120. No zany de zava-dehibe le teny hoe raisy ny fanahy masina. Lay teny hoe raisy ny fanahy masina raha jerena le matoa-teny de milaza zavatra milaza fanapa-kevitra. Milaza hoe milaza baiko hoe raisy le izy fa misy safidiko. Misy safidiko Jesoa zany dia namelona atsika mazava ho azy. Jesoa de namelona zay rehetra mino azy fa ny falaisany ny fanahy masina kosa de zao tena misy fanapa-kevitra ao amin'ny asan'ny apôstôly de misy fanontaniana malaza nataontsika tenen'ny Paoly manao hoe efa nandray ny fanahy masina ary ve zany anareo. Zany hoe tena zava-dehibe mihitsy ilay fanapa-kevitra andray ny fanahy masina. Ny fanapa-kevitra andray ny fanahy masina amintsika fiangonana de ny hoe ny batisa, ny fanasan'ny tompo, ny fanekenanao ny fanomponan'Andriamanitra, ny fanekena ho tonga hanatanteraka asa fanompoana sy andray andraikitra ao anatin'ny fiangonana amin'ireny rehetra ireny dia misy famantarana ny fandraisana ny fanahy masina. No zany de izao fanapa-kevitra zany ny fandraisana ny fanahy masina. Efa matetika resahantsika teto ny hoe ny fanahy masina rehefa raisitsika
de fana velona andriamanitra velona ary io andriamanitra velona io tsy hoe mitahiry atsika ho amin'ny fahavelomana ihany fa miantoka atsika koa amin'ny asa zay vanimpona tanterahana zay mahatonga le teny eo amboniny eo ndiny varaika am'roapolo tahaka nanyraha ny raha ihany ho any rahako anareo kosa zany hoe ny olona irahin' Jesosy zany hanao ny asany de tsy olona anjakan'ny fahafatesana ho aminy tsy manjaka ho aminy lay ota lay fahafatesana lay tena ny ota lay tena ny fahafatesana lay adama ela hoy Paoly lay adama taloha tsy zay ny manjaka ao anatin'ny olona irahin'ny tompo raha olona mbola baikion'ny ota Galatiana 5:5 raha olona mbola baikion'ny ota raha mbola ao am'lay adama ela de tsy azon'ny tompo irahana satria olona ho ampangainy Satana satria olona mbola ao anatin'ny fahotana olona ho ampangainy zao tontolo zao olona mbola tsy ajoro mihitsy fa malemy olona basara fotsiny zany olon'ny nofo olon'ny chair hoy nareo amin'ny teny frantsay olon'ny nofo tsika malagasy ary rehefa olon'ny nofo dia olona zay mbola mety ho baikion'ny filana maro isan-karazany dia hoy ny tompo manao hoe haniraka anareo a dia tsy ianareo nofo akory no irahiko fa ianareo velona ao amin'ny fanahy de zay mahatonga azy ny teny hoe tena nisy fofinaina izy nanangana lay nofo zay simba ny fahotana ho olom-baovao nanangana lay nofo zay potiky ny fahotana lay nofo zay tenen'ny Paoly manao hoe mora mananateraka ny asan'ny nofo ny filana ny fitsangatsangana ny fieremana ny fitiavatena ny renrehetreny dia efa maty to amin'ny azy fijaliana ary de nomen'ny tompo aina vaovao olona vaovao isika de zao olona vaovao tsy anota intsony olombelona vaovao tsy anota intsony de nomen'Andriamanitra azy ny fanahy dia izay olona izay no azon'Andriamanitra dra ampiasaina zay olona zay no azon'ny Jesosy irahina azon'ny Jesosy irahina satria olom-baovao itoeran'ny fanan'Andriamanitra ary io le tenen'ny Paoly manao hoe olon'ny fanahy io le tenen'ny Jauna ao amin'ny toko 7 manao hoe olona nateraky ny fanahy io le tenenina hoe olom-baovao talitasony zao Paoly amin'ny Koritianina toko 2 raha misy olona ao amin'ny Kority dia olom-baovao izy lasa ilay taloha lay nofo satria efa nasian'ny tompo fofinaina mahavelona ary dia vaovao afaka nompo azy satria mandray ny fanahy masina fa rehefa mazava tsara afaka malala zay hoe zava-dehibe zany mifamatotra zany indromy ataona zany lay fitiavan'Andriamanitra atsika rehefa aniraka atsika izy tsika tao de zao natsanga no velona le tsika ho tonga olom-baovao ary nampitoeriny ato anatsika ny fanahy masina mba hitahiry ilay mahavaovao atsika isan'andro araka ny teny Martin Luther manao hoe ny kristianina de zao olona marina isan'andro satria mibebaka isan'andro de amarinina isan'andro zany hoe ny kristianina de zao io le tenen'ny Jauna manao hoe tsy mpanota ke ny kristianina mety manota izy fa tsy mpanota satria mibebaka isan'andro izy ary mifona isan'andro izy de amarinina isan'andro izy manota isan'andro izy ozy Luther fa zao mibebaka isan'andro izy de amarinina isan'andro izy satria le fanahy masina ao anatiny de fanahy mampibebaka azy fanahy mamerina azy mandrakariva ao amin'Andriamanitra na de eo aza le maha olombelona mpanota azy de efa sasan'ny Kristy iny ary dia miezaka ho marina mifona mibebaka mitandrina amin'ny fitondratena sy amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra fa ny zavatra faharoa lehibe rehefa komanana ray tiana entina ampairezana anao de zao inona no teraka le hoe raiso ny fanahy masina inona no teraka le hoe raiso ny fanahy masina dia raha ohatra ka mijanona antsika amin'ty andininy ty any raha ohatra ka somary mitatra kely amin'ny Jauna de mazava kokoa izy hoe rehefa mandray ny fanahy masina itsika dia manjary ao anatintsika lay fanahin'ny mpananatra lay parakleto lay fanahin'ny fahazavan-tsaina fa izay resahan'ny Jauna eto de izao ny zavatra anankiroa ihany de resahantsika hijanona amin'ny perikopitsika amin'ilay mofinaina de hoy Jauna manao hoe rehefa nyteny Jesosy manao hoe raiso ny fanahy masina de nyteny kosa izy manao hoe na elikiza no verenareo de voavelo zany ary na aniza kosa no tsy verenareo de tsy voavelo zany le afaka malala io any de matetika amin'izay ampiasan'ny fiangonana azy dia satria ny fiangonana irahina eo amin'ny toeran'i Jesosy de ny irahina anonona famelan-keloka izy io mazava raha ohatra ka hitatsika isaky ny alahady rehefa mivavaka tsika de misy fanonona ny famelan-keloka ao io mazava io
io dia efa asan'ny fiangonana ny ainana tamin'ny taona maro ary io ara nampiasain'ny fiangonana tamin'ny ataontsika hoe indulgence tamin'ny fotoanandro io nampiasain'ny fiangonana tamin'ny antsoina hoe croisade nandritry ny taona maro efa ela ny ainan'ny fiangonana zany hoe ny fiangonana dia manana fahefana amela eloka ary nisy fotoana ary izay nisy fivilin-dalana mihitsy tamin'ny fotoanandro ny tamin'ny vanim-potoana tenatenany ka noeverin'ny fiangonana fa fahefana anazy rery ary efa tsy amela izy de afaka tsy mamela ndra iny tompo ao dia amela eloka izy fa misy fotoana ny fiangonana tsy namela eloka mihitsy misy fotoana ny fiangonana manasa azy sy ny tahaka zany a hitatsika tamin'ny ny tantarany anatyrahan'ny fiangonana anglikana ny tantarany fiangonana anatyrahan'ny protestantisme de mifamatotra avokoa am'ty andininy ity hoe ny fiangonana dia tena nomen'Andriamanitra fahefana amela eloka ary misy fotoana antsika teo a nisy fivilin-dalana ny ainana zany tsy ivalapatra am'izay atsika fa sy fantatsika fa marina io ny ainan'ny fiangonana io isaky ny alahady isika de tena omen'ny tompo fahefana ny fiangonana amela eloka ary rehefa manonona zany famelan-keloko zany ny fiangonana de mino fa voavelany eloka ao satria tenin'Andriamanitra io tsy eo amin'ny jaona ihany izy nitenan'io a mazava tsara sy ny jaona ihany no nitanisany io teny io fa Matio koa nitanisany io Matio toko 2:20 fa 6:20 toko 8:20 fa 8:20 mamerina an'io mihitsy ko Matio sy jaona ihany dikan'izany raha teny indray mandeha mety mampisalasalanao angamba fa imbetsaka mihitsy no miverimberina ny hoe mahazo ny fiangonana de nomen'Andriamanitra fahefana amela eloka ny mpisorona de nomen'Andriamanitra anona famelan-keloko de tahak'izany koa ny fiangonana tsisy edikevitra io fa izao revako malala tsy am'izay lafin'izay ihany ny dikan'io teny io tsy hoe ny fiangonana dia am'lay asa zany raha anazy de mahana fahefana amela eloka fa izao koa revako malala ny olona zay nandray ny fanahy masina de manana fahefana amela ny eloka ny namany tsy ny hoe tsy le hoe fiangonana manonona famelan-keloka ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra ihany io fa ianao koa rehefa nandray ny fanahy masina ianao raiso amin'ny tenanao fa za raisina am'lay fiangonana ma-eklesia azy fa raiso am'lay tenanao manokana zany hoe rehefa nandray ny fanahy masina ianao de manana fahefana ianao hamela ny eloko ny olona zay diso taminao aza donona fa raha misy olona manao ratsy ianao ny ratsy zay ny eloka ataony namanao aminao dia toy ny eloka atao amin'Andriamanitra zany aza donona ny eloka ataontsika amin'ny namantsika na ny eloka ataony mpiarabelona amintsika de tsy hoe eloka ataony amintsika ihany fa eloka ataony amin'Andriamanitra raha mangalatra amintsika izy de zao tsy hoe mangalatra amin'Andriamanitra ihany fa eloka ataony amintsika koa zany de ataony amin'Andriamanitra tsarotsika tsara ohatra manao hoe raha raha ohatra ka namono ny Kaina namono ny Abely Kaina de zao tsy hoe eloka nataony Kaina tamin'ny Abela ihany iny fa eloka nataony Kaina tamin'Andriamanitra koa ary dia reny didy folo isan-karazany reny raha iainantsika de zao tsy hoe ny eloka tsy hoe ataontsika amin'ny namantsika fa tsy ataontsika amin'Andriamanitra tsika zany tsy afaka miten'Andriamanitra manao hoe fa ngamo anao Andriamanitra nasiako ratsy maninona ny bedesinao tokony namako nasiako ratsy angazana nisy ratsy anao Andriamanitra zange niangona foana zange nanao adidy foana fa za sy nanisy ratsy anao mihitsy tsy afaka miteny am'zany amin'Andriamanitra mihitsy isika fa ny eloka ataontsika amin'ny namantsika de ataontsika koa amin'Andriamanitra ny soa ataontsika amin'ny namantsika de ataontsika amin'Andriamanitra impiry moa Andriamanitra tsy niteny an'izany hoe zay ataonareo am'ireny mahantra reny zay ataonareo am'reny madinika reny zay soa ataontsika amin'ny hafa de ataontsika amin'Andriamanitra zay ratsy ataontsika amin'ny hafa de ataontsika amin'Andriamanitra impiry Andriamanitra tsy niteny an'izany hoe marary ny tany taraina ny tany sy ny sisa rehetra noho ny ataonareo dia eto arevako malala de izao satria eloka ataony namantsika amin'Andriamanitra zay ataony amintsika de zao diso anatren'Andriamanitra ihany koa izy satria diso anatren'Andriamanitra izy de mahatonga fahatezerana sy sazy eo amin'ny fiainany de zay ny dikan'ity teny ity hoe raha raiso ny fanahy masina ka zany olona mandray ny fanahy masina irahy ny tompo zany de zao olona mahay mamela eloka ihany koa zany hoe avelao ny eloko ny namanao rehefa nandray ny fanahy masina ianao azonao avela hanananao fahefana havela ny eloko ny namanao na nisy ratsy anao izy na nisy zavatra tsy nety tamin'ny fiainanao izy
sapanao hoe nanao zavatra nampalahelo anao nosobany ny fiainanao nosobany ny ankonanao nosobany ny asanao ny tonga areti-poto aminao de hoy ny tompo aminao manao hoe raiso ny fanamasina pentekosta de zay no velomin'ny tompo anao de hoe raiso alylay fanamasina alay fanamasina de mahatonga anao anana herim-pana hamela ny eloko ny namanao mahana fahafahany anao zany amela ny elony fa raha ohatra ka tsy avelanao ny elony de zao mitambesatra amin'iny fahotany iny ihany izy mitambesatra amin'iny fahotany iny ihany izy sanatria ometrahan'andriamanitra fanontaniana izy fa ianao koa nefa raha tsy mamela ny elony de tsy afaka hanonona le teny manao hoe mamela ny elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay ity teny ity zany de zao toy ny hoe manome safidy hoe zay avelanareo de voavela zay tsy avelanareo de tsy voavela toy ny hoe manome safidy izy hoe raha tezitra raha ohatra ka nanao ratsy taminao ny namanao dia mandray ny fanamasina ianao de omeny ny tombo safidy ianao zany hoe ianao angera ohatra ka mandray ny fanamasina de zao meny Jesosy fahefany ianao amela ny eloko ny namanao fa azonao tokony tsy mamela azy rehefa tsy avelanao saingy zao anefany raha tsy avelanao le eloko ny namanao de ianao ve afaka hanonona le vavaka nampianarin'ny tompo anao hoe mamela ny eloko tahaka ny namelany zay rehetra tahaka ny namelako tahaka ny namelako zay rehetra meloka tamiko de mba avelao koa no eloko no zany de zao ny dikany hoe raisy ny fanamasina de mahatonga atsika mihitsy koa tsy maintsy amela eloko ny dikany hoe raisy ny fanamasina de mahatonga atsika zany mieritreritra manao hoe aleoko ny namako mba ho voavela eloka misy hira anankiray zay noforon'ny fara Andriamamonjy efa tany amin'ny taona 20 tany amin'ny taona 20 tanoany faraparan'ny taona 20 fiandohan'ny taona 90 napafatahany olona ny mbola fantatra ihany izy le hoe any aoriana any de isy olona hitomany iantsoantso marina fa sary le izy sary le tononkira amezana ndraikitra atsika hoe any aoriana any de isy olona hitomany mafy hidradradratra namanao fantatrao fanerasera taminao niaraka taminao tamin'ny toerana rehetra fa izy very izy satria tsy mba nampahafatarinao azy de so mampetritra be le tononkira hoe move namatsika tena namatsika mpiara-miasa amitsika mifampifinana mantasy masaka tamitsika mba nitoritsika hoe velona Jesosy voavela ny eloko raha mandray azy ianao fa izao rehefa ko malala misy koa ny olona ho very rehefa tsy navelanao eloko misy koa ny olona ho very rehefa tsy navelanao eloko zany hoe vatranao ve ny tsy amela eloko rahatsika mety metrehtra manao hoe za leo be an'iny olona iny avelao iny hofaty any avelao iny Andriamanitra sakapoy sazy io fa tena nanimba amin'ny fiainako fa tsy toetra kristiana nandray ny fanamasina zany tsy toetra ny mpino nandray ny fanamasina zany satria ny olona nandray ny fanamasina dia mahatsiaro hoe nanota ary mahatsiaro hoe navela eloko de manana hetahitako hoe za koa Andriamanitra mba navelanao ny eloko za dia tsy hoe tsara noho ny olona rehetra fa zao nanao tsy nety tamiko izy mety be deabe ny zavatra tsy nety nataony tamiko fa izao avelako ny elony ny olona nandray ny fanamasina ny olona zay nitonono ny tompony fiadanana araka ny teny hoe fiadanana ho anareo de olona sa mamela eloka rehefa ao aminao ny fanamasina inona mono ahory anao mety nisombany angamba amin'ny fiainanao mety netraketrahany angamba amin'ny fiainanao mety mizahatra be deabe nataony taminao fa izao ny fanamasina nge fahasoavany rehefa mandray ny fanamasina anao de matoko fa oneran'Andriamanitra zay simba oneran'Andriamanitra zay rehetra ny sombany olona tsy nety sy ny sisa rehetra fa avelao ny eloko ny namanao zay ny dikan'io teny io hoe rehefa nilazany izy de nane sofinaina koa izy taminy na eloko izy na eloko izy anao velanareo zany hoe avelao koa ny eloko ny namanao satria anao nandray ny fanamasina satria anao nandray ny fahasoavana de manana fahafahany ianao manana fahefany ianao amela ny eloko ny namanao tsy hoe anonona famelan-keloko eo amin'ny toeran'Andriamanitra ihany ny mahamaiky anao satria zay moa fahefana mezam-pahamena fahefana de za zany meny Jesosy fahefana afaka manonona famelan-keloka ho an'ny fiangonana ho an'ny olona zay manatona metrahako tanana ho an'ny fa zao manana fahefana mihitsy ianao amela ny eloko zay rehetra diso taminao avelao ny elony dikany aza mihazona eloko aza mihazona alahelo aza mihazona sorana amin'ny namanao avelao ny elony fa ny faharozady farany avako malala atoka mamaky ity andininy ity tsika de zao midika ny teny koa hoe raiso ny fanamasina de mahatonga atsika manana fahasahina ny andiny fasirebiny fola de hoy ny filazany azy manao hoe voarindrina ny varavarana ny angonan'ny mpianatra noho ny fahatahoran'ny Jiosy de hoy ny tompo taminy raiso
ny fanahy masina zany hoe nihidy io varavarana io fa niditra Jesosy voarindrina ny varavarana fa niditra Jesosy ary efa niditra Jesosy de izy manao hoe fiadanana ho anareo raiso ny fanahy masina ny sokatra zany lay varavarana ny rindrina tsy zava-dehibe tamin'i Jesosy zany lay varavarana ny rindrina rehefa miteny zany ny tompo manao hoe raiso ny fanahy masina miditra izy eo amin'ny fiainantsika de izao toy ny manokatra varavarana izy manokatra varavarana izy amelaheloka ho amin'ny hafa isokatra ho amin'ny hafa fa izao manokatra varavarana izy mba hahatonga atsika tsy voazo ny tahotra fa anana fahasahiana hijoro rehavako ny fanahy masina de mahatonga atsika manana fahasahiana hijoro tatoato re mandrakariva ny hoe farany teo zao a de zay nitranga tany Nigeria farany teo hitatsika fa ao anaty fotoam-pivavaham Pentecote ny fiangonana re tany Nigeria dia nisy olona niditra silamo niditra tao anatin'ny tao amin'ny fiangonana silamo mahery fihetsika niditra tao amin'ny fiangonana katolika tany Nigeria ary de nitifitra olona maro tao Nigeria olona mpolony maro matao anatin'ny fotoam-pivavahana zay fankalazana ny Pentecoste mampalahelo be mihitsy zany tantara zany tena mampalahelo fa zao rehefa koa malala raha isika manoloana ny fihetsiky reny vavahana silamo mahery fihetsiky reny de miorooro fatratra mihitsy tokoa ry havako tena miorooro tsika fa zao ry havako ny mpanompin'Andriamanitra dia manana ny tompo afaka mijoro na inona zavatra setray ndray ny fijeritsika ny vavahana silamo tahaka reny de ndray lasa eritreretintsika ho mahery be mihitsy raha ny tena marina de zao isika kristianina mihitsy no miamalemy isika miamalemy finoana isika miaketraka satria tsy ampy fifankatiavana tsy ampy firaisan-tsaina tsy ampy fandaliana mpinoana tsy ampy fiombonana variana amina lafin-javatra hafa de mampalemy lay fivavahana kristianina andradray raha misakaiza am'izao tontolo zao dia manjary mamalemy lay fivavahana ary de tsy ny silamo loatra ny matanjaka silamo ange efa tany amin'ny taonjato fahafito nefa teto ambonin'ny tany efa telonjato sy arivo taona zany zay nefa niarahany monina tamin'ny kristiana teto ambonin'ny tany efa be dehibe ny fifandonana nisy tamin'ny croisade be dehibe tany Europa be dehibe ny zavatra lalovana ary mandraky nandritry ny taona maro na teto Madagasikara ary dia nisy ny sunita nandositra avany Afrika nanonona taty Madagasikara efa nisy be dehibe zany zavatra zany fa zao rehefa koa malala ny zava-dehibe de zao ny zava-dehibe de tsy ny fitodiantsika loatra amin'ny masotsika tsy any amin'ny silamo satria zao na tsy ao aran'ny silamo de mbola misy fampianarana hafa misy zavatra maro isan-karazany mety anelingela ny finoantsika fa ny zava-dehibe de zao ataotsika zay ampatanjaka atsika ka na fivavahana silaminy eo na tsy silaminy eo na boudistany eo na hindoismany eo na vavahana nentim-paharazana eo na inona de zao tokony hafa miatrika am'izay tsika rehetra tsika mino ry avako malala mino isika tsy hoe mino mba hanohitra ny fivavahana zao na mino mba hiady ny fivavahana zao tsy zay loatra fa mino isika mba ho voavonjy ary mitoro ny filazantsara tsika tsy hoe entina miady amin'ny ranona na entina miady amin'ny ranona fa mitoro ny filazantsara tsika mba hananana zao tontolo zao fiainana de eny ampitokinany filazantsara eny tsika no mifandona amina fivavahana maro isan-karazany de zay ny mahatonga ny tompo teny hoe raiso ny fanahy masina de manana herim-panahy anareo manana fahasahiny anareo matoa isika ry havako malala ndrandray tsy mahajoro kanosa menatra de zao tsy ampy ny hery ny fanahy masina efa atao anatintsika fa tsy ampy ny hery ny fanahy masina isika fanahy masina inge mety malahelo ao anatintsika eo ary hoy Paoly aza amin'ny Tesalonianina voalohany toko fadimany hoe mety vonoatsika mihitsy izy zany hoe mety ampanginitsika mihitsy izy ampanginitsika izy amin'ny toetratsika ampanginitsika izy ny amafitsapotsika de zao rehefa koa malala eto am'izao aoriana Pentecoste zao de manao antsoavy tsona raiso zany fanahy masina zany raiso zany fanahy masina zany fa ny olona vao vela heloka no afaka manana herim-panahy malemy ianao rehefa tsy mahay mamela heloka ny olona tsy mahay mamela heloka de malemy moram-pangain'lay ratsy fa rehefa ny olona mahay mamela heloka ny olona manam-pitiavana Galatiana toko 5:22 fa ny ateraky ny fanahy de fitiavana rehefa ny olona manam-pitiavana ny olona manana toerany fanan'Andriamanitra tsara fihavanana amin'Andriamanitra sy ny hafa de zao olona tsy manana lay madio fo
zay le teneny matio hoe ny olona madio fo no mahita an'andriamanitra, ny olona madio fo de olona mahery, olona tsy resin'le ratsy ka na fivavahan'inona io na fivavahan'ino na inona ne de zao mahajoro izy, tsy azon'le ratsy ataona inona na inona izy. Afaka malala ny avatra ho anao ary de zao mahereza fa manan'andriamanitra mahery ianao, ary raha ny herin'andriamanitra izany de zao efa nampitoerina eo aminao amin'ny alalan'ny fanahy masina. No zany de tokony olona mahery, tokony olona mahajoro, tsy ao anaty intsony na ny tahotra ny fahafatesana ary, fa ao anaty ny fifaliana sy ny fahatokiana, araky ny tenin'ny Jaonina manao hoe tena hitan'i Jesoa de faly. Mafy be mifanenjena tamin'ny taonjato fahatelo fahaefatra ry havako malala talohany nampalalaka mivahana kristianina maneran-tany, fa izao misy olona maro samihafa tamin'izany fotoana zany, ry Sainte Blandine, reo namany izay navelan'ny viravrai'ny omby, viravrai'ny liona, tontony omby tamin'ireny toerana maro tany Europe reny, tany Colisée atao Rome, dia atserovana an'ireny tantara reny. Fa zao avokoa ny tenenin'ireny olona rehetra manao hoe maty zay anio fa anio an'izay de miona amin'Andriamanitra, maty zay anio fa anio an'izay de miona amin'Andriamanitra. Ry havako, manana an'izany herim-ponony zany ny mpino satria nandray ny fanahy masina izy. Ry havako malala hoy Jesosy aminao manao hoe raisoa ny fanahy masina. Vavaka sika, tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny famindram-ponao fa nomenao anay mahay-maim-poana ny fanahinao de ny fanahin'ny fahasoavana. Manafatra anay anao andray ny fanahy masina, ahatonga anay ahay amela heloka, tsy hana fahefana amela ny heloko ny fiarahamonina sy ny hafa zay rehetra mibebaka ihany, tsy andray ny toeranao ihany eo amin'ny fanonana ny famelan-keloka mahafiangonana anay zay sarobidy tokoa satria tenanao zahay ka manona ny famelan-keloka ho an'izao tontolo zao, fa tao aminao koa zahay amela ny heloko ny namanay, tsy ny mamela heloka ho an'ny hafa ihany fa mamela ny heloko ny namanay zay nataony taminay tsirairay avy mihitsy. Misaotra tompo fa tao aminao zahay amela heloka, ary tao aminao koa zahay hana fahasahina, ny olona voavela heloka, ny olona mahay mamela heloka, ny olona nandray ny fanahy masina de olona mahery ary sahy miatrika ny fijohana vavolombelona namorana sarotro zany, ary ny maso tsy mitodika any amin'ny fahavalo fa mitodika any aminao Andriamanitra zay mahefa ny zavatra rehetra ka mampandositra ny fahavalo. Tompo ampahirezo zahay, sokafo ny fonay hidira ny fanahinao masina, de mivavaka izay tompo ho an'ny tanindrazanay, mivavaka izay ho an'ny tokantrano tsirairay avy ankehitriny, tononona amin'izay tokantrano manaraka izao mofinahy izao Jesoa ny fiadananao, ary aoka ny mpino tsirairay handray ny fanahinao masina, araka ny teninao manao hoe raisoa ny fanahy masina. Dia ataovy mahay mamela heloka tompo amin'izao taorina ny Pentecôte zao, ny fianakaviana, ny mpivady, ny mpianaka, ny fiarahamonina, fa ny fanahinao de fanahy ny famelan-keloka, fanahy ny fahasahina, fanahy ny faherezana. Dia meo anay ny herim-panahy tompo, hivoatra ho tia ny asanao, hanompo anao amin'ny fifaliana, hanompo anao amin'ny fitiavana, de mitoery aminay Jesoa amin'ny anaranao anaovanay izany vavaka izany. Amen.